mbola falitafaraka aminao indray ny tenako atao anatin'izao fandarana fantarony marina izao a dia akasitrana tsy tapaka ny MCTV izay mikarakara sy manohana an'izao fandarana izao mandrakariva dia amin'ity ity isika dia resaka loha hevitra anankiray vaovao indray a dia ny hoe tsy ny fiangonana no mahavonjy, tsy ny fiangonana no mahavonjy. Ety am-piandohana nefa dia ety hamporisika anao sy hanintana anao mba andeha hamonjy toeram-piangonana isan-kerinandro, mba hitady sy hangataka amin'Andriamanitra raha ohatra mbola tsy manana toeran-trano fivavahana ianao isan-kerinandro, mba hangataka amin'Andriamanitra mba ho tarihan'Andriamanitra amin'ny toerana tena mety ahafahanao mikolokolo sy ny ara-panahinao. Matetika isika dia tena mikolokolo ny ara-batana sy ny ara-tsaina, fa ny ara-panahy dia indraindray tena adinitsika, indraindray tena tsy rarahintsika mihitsy. Tia nefa ny zavatra tadidio hoe ny vatana dia mety ho lo sy mety ho maty ihany fa ny fanahy no maharitra mandrakizay. Noho izany tena zava-dehibe ny fikolokoloana sy tsy fanaovana ambanin-javatra ny fiainam-panahy. Noho izany dia tena mamporisika anao aho mitadiava toeram-piangonana, makanisa ny ampiangonana isan-kerinandro mba ahafahanao mikolokolo sy mikarakara ny ara-panahinao. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hebreo 10:5 dia milaza hoe aza mahafony fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Izany hoe tena ilaina ny fiarahana miangona, ilaina ny makany ampiangonana mba ahafahanao mitombo sy ahafahanao mikolokolo ny fiainam-panahinao. Fa ity nefa ny zavatra tianao ampianarina androany hoe tsy ny fakanisanao ny ampiangonana no mahavonjy anao. Tsy izay rehetra makany ampiangonana dia voavonjy avokoa. Tsy hoe rehefa makany ampiangonana ny olona anankiray dia efa ampy izay fa efa voavonjy izany, na hoe efa manana andraikitra, na hoe efa manana zavatra maro atao any ampiangonana, na hoe mpandofa natitra na fahafolokarina any ampiangonana dia voavonjy ny olona anankiray. Tsara avokoa izany rehetrarehetra izany fa saingy tsisy mahavonjy na dia ny ray ary. Fa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 1:5 dia milaza hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Izany hoe ny fomba tokana azahoantsika ny fiainana mandrakizay dia ny fananana an Jesosy irery ihany. Izany hoe finoana sy fandraisana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana na fahaterana indray. Izany hoe mila manana an Jesosy ianao izay vao voavonjy izany. Dia mety ilaza ngamby ianao hoe karaha izany zany dia mila mino sy mandray an Jesosy dia voavonjy na dia tsy mandeha any ampiangonana ary. Mila mandeha ampiangonana ianao, tsy ny zay rehetra mandeha any ampiangonana ny voavonjy fa zay rehetra voavonjy kosa nefa dia tokony maka any ampiangonana ho azavako fohy aminao ny mahazava-dehibe fakanisana any ampiangonana. Satria ny olona anankiray rehefa nandray an Jesosy dia nateraka indray izany. Izany hoe zaza ao amin'ny tontolo ara-panahy zany izy nateraka Andriamanitra, dia ny zaza mila ronono, mila sakafo izay vao mitombo. Ny zazakely anankiray raha tsy omena ronono raha tsy omena sakafo dia tsy hitombo izany ny zaza anankiray, ary ahina arary ary dia hitarika hatrany amin'ny fahafatesany mihitsy ary izany zavatra izany. Ohatr'izany indrindra koa ny ara-panahyntsika rehefa nandray an Jesosy dia mila rononom-panahy, mila sakafo-panahy foana isan'andro fa raha izany dia mety halemilemy, mety tsy ho salama ny ara-panahy ary mety hiteraka tsy faharetana hatramin'ny farany izany. Satria Jesosy dia nampianatra antsika hoe izay rehetra maharitra hatramin'ny farany no vonjena, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany hoe mila maharitra hatramin'ny farany ianao anatin'ny famonjena izay fandraisinao, ka mba ahafahanao tena manana antokana amin'izay faharetana hatramin'ny farany izay dia mila mandeha any ampiangonana ianao, mikarakara ny ara-panahinao, mampisakafo ny ara-panahinao, mikolokolo ny ara-panahinao mba hampatanjaka anao, mba hampitombo ny ara-panahinao ka mba ahafahanao maharitra hatramin'ny farany mba ho vonjena ianao. Tena ilaina ny makany ampiangonana raha ohatra ka efa nandray ny famonjena ianao. Raha ohatra efa nandray an Jesosy ianao dia mila tsy maintsy mikolokolo ny ara-panahinao ianao, satria ianao dia tsy afaka ampahery fotsiny ny tenanao fa mila olona ianao, mila mivavaka ianao, mila mpiara-miangona ianao mba ahafahanao mikolokolo ny ara-panahinao. Jesosy dia rehefa nanangana fiangonana voalohany izy tany amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly tany dia nisy mpianatra nanomboka tamin'ny mpianatra 20 zany dia rehefa avy eo ny antombo ny mpianatra dia izy ireo dia niara-ny vavaka, izy ireo niara-ny fahadianina, ireo mpianatra ireo dia niara-ny angona tamin'ny fotoana maro isan-kerinandro isan'andro dia niaraka ireo mpianatra ireo dia niara-ny tombo izy ireo. Izany hoe tena ilaina
rehefa nandray famonjena ianao dia mila ianao mandeha any amin'ny toeram-piangonana fa tandremo nefa fa tsy izay rehetra makany am-piangonana no vonjena fa izay rehetra manana an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany manokana izay no vonjena. Manasa anao mba amerina anaraka ny fandaharantsika tamin'ny herinany io izay no manazava misy kokoa makasika an'izay hoe fandraisana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy hoe ny fahateram-baovao fa izay manana an Jesosy ihany no manana ny fiainana, izay tsy manana an Jesosy tsy manana ny zanaka dia tsy manana ny fiainana mandrakizay. Mankasitraka anao naharitra nanaraka ny fandaharana dia mirary soa tahin Jesosy daholo.